dia faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ny tenako. Ny hoadiadintsika an'io zany dia ny momba ny fitsaram-bahoaka. Ny hevitro zany no aposako aminareo eto fanazavana ara-psikolojika an'io karazana trangan-javatra ao amin'ny fiarahamonina io no teneniko anareo eto zany. Ny fitsaram-bahoaka zany dia ny azo lazaina zany hoe ny fahatezeram-bahoaka zany manoloana ny trangam-piarahamonina iray izay hitany fa tsy nahitam-bahaolana teo amin'ny famahanany olana maro samihafa, mety hoe tsy nahitam-bahaolana teo amin'ny resaka fitsarana, izany hoe teo amin'ny resaka lalàna zany dia mety nisy zany ny karazana fitsarana mitanila izay miteraka tsy fahafapo tao amin'ny vahoaka izany. Dia izay zany no mahatonga ny olona hoe aleo fitaitsika ty zavatra ty fa satria rehefa mandeha any amin'ny fitsarana dia toa votsitra ilay olona na vita eloka be vava ohatra, na mety koa ny mpitory manana ny rariny indray no lasa mandeha any am-ponja. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany no mety makaleo ny vahoaka ka mahatonga azy mandeha any amin'ny resaka fitsaram-bahoaka. Io zany dia karazana ataontsika hoe instinct humain, izany hoe ilay fikatsahana ny justice, ny fikatsahana ny marina eo amin'ny fiarahamonina iray zany. Satria tamin'ny andro taloha, tamin'ny andro ny fahampanjaka na taty amin'ny tany vaventy dia efa nisy zany ireny karazan-javatra ireny hoe tondromolotra fotsiny ohatra ao an-tanàna dia efa mahatapa-doha, tondromolotra izay tsy hita porofo mazava, satria io zavatra io mantsy dia mety ho araraotin'ny olona sasany koa zany io resaka fitsaram-bahoaka io. Satria raha ohatra ka tsy tratram-body ohatra ilay olona izay nahavani-doza, fa mety hoe resaka fotsiny hoe tsao na resaka aiai alefa ao amin'ny fiarahamonina zany, izany hoe izay olona karazan'olona manana influence bebe kokoa zany ao amin'ny fiarahamonina dia afaka manapa-doha olona izay endrikendrena fa nanao antsinda, nanao an'ry tao amin'ny fiarahamonina. Ka eo zany no ipetrahan'ny hoe resaka zon'olombelona eo amin'ny resaka fitsaram-bahoaka. Satria mety tsy voatery akory ny fitsaram-bahoaka dia hoe andeha amin'ny zavatra marina daholy, fa izay avy niteneniko teo zay ny zavatra mety misy ho araraotin'ny sasany zany zavatra zany anapara-pahefana. Misy kosa nefa ny fitsaram-bahoaka izay tena hoe zavatra marina ary dia zavatra tratra ambodiony ny nanao ny zavatra tsy mety tao an-tanàna, toy ny famonoan'olona zany toy ny fangalarana, toy ny fanaovana ny bibiana amin'ny endriny maro samihafa. Dia amin'izay fotoana izay zany ny vahoaka dia efa tsy mahatokontsony ny mpanao lalàna, dia tiany ho fantatra zany, tiany ho hita zany eo no eo zany ny sasy izay miatra amin'ny olona izay nanao ny tsy mety tao an-tanàna. Etsy ankilany nefa zany ny zava-misy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny hoe ny zon'olombelona. Ny zon'olombelona zany dia karazana lalàna manerana an'izao tontolo izao zany izay ampiarina amin'ny olombelona rehetra tsy ankanavaka.
dia ny hoe ny olombelona rehetrarehetra dia tokony andalo fitsarana amin'ny eloka rehetra izay ataony. Dia ny fitsarana zany no manome ny didy farany amin'ny fanameloana na tsia any olo io. Izay zany no hoe ao anatin'ny didin'ny zon'olombelona zany. Zany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia mampieritreritra ihany, satria misy koa zany ny hoe eo amin'ny zon'olombelona hoe tsy azo atao zany ny manafaka ain'olona raha tsy hoe mandalo amin'ny fitsarana zany ny eloka izay nataon'ny olona iray dia tsy azo atao zany ny manafaka ny ain'ny olo io, satria zany ny vahoaka tsy mpitsara fa tokony apetraka amin'ny ambaratongany daholy ny zavatra rehetrarehetra. Ny mampametra-panontaniana nefa amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny hoe ny fanajana ny zon'olombelona ve dia entina ataontsika hoe zany hoe entina tsy jerevana ny tena hoe inona ny zava-misy marina ao amin'ny tany iray. Izany hoe ny tiako tenenina hoe moa ve ny zon'olombelona dia mahavahaolana tanteraka eo amin'ny probleman'ny vahoaka, eo amin'ny tebotebon'ny vahoaka, indrindrandrindra zany amin'ny resaka zany hoe tsy fandriam-pahalemana, manala olana 100 isan-jato ve ny fampiaran'ny lalànan'ny zoolombelona, ny zo maha-olombelona, satria raha ohatra ka hoe dahalo efa hita izao fa hoe nangalatra namono olona dia ny olona ao an-tanàna izay marary amin'izany zavatra zany, marary ny sainy, marary ny fony, ary mitraika mihitsy any amin'ny vatany zany zavatra rehetrarehetra izany, dia moa ve mahavaha ny olan'ny olona ao an-tanàna tanteraka ve ny fampiarana ny zon'olombelona ny amin'ny hoe ilay dahalo izay efa tratra fatapoko fatam-pirenena fa nanao ny tsy mety sy ny abibiana tao an-tanàna dia hoe arovan'ny zon'olombelona, satria hoe tsy azo atao ny mamono olona raha tsy mandeha zany hoe any amin'ny fitsarana. Ny fitsarana zany no afaka hitsara ny olombelona io. Fanontaniana apetrako amintsika rehetra izay mijery izao, izay fanontaniana izay hoe aiza zany ny zon'ny olombelona izay niaran'ny abibiana koa ohatra tao an-tanàna. Tokony ho jerena akaiky koa zay zavatra rehetrarehetra izay, satria mantsy dia maro zany ny trangam-piarahamonina izay mitranga amin'izao fotoana izao zany ao Madagasikara. Hita amin'ny vaovao eto amin'ny internet zany zavatra rehetrarehetra izany. Ka amiko zany dia tokony asiana fandiniana akaiky dia akaiky ny momba n'io fitsaram-bahoaka sy ny zon'olombelona io, satria mampieritreritra ihany satria hoe mba mipetraha amin'ny plasiny avan'ny olona izay nanaovana an'ilay abibiana ohatra, ny ratra-po nateraka izany zavatra rehetrarehetra izany sy ny fijaliana ara-tsaina, ara-panahy ary ara-batana
mahazo ny fianakavian'ny olona izay niaran'ny abibiana avany ohatra. Satria zany zavatra rehetrarehetra izany mantsy zany dia mampikorotana ny fiarahamonina ao Madagasikara, satria ny lonilony apetraky ny fihetsika rehetrarehetra izay mitranga ary ny fikorotana-tsaina manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra izany, manoloana ny fahatrana mangitsokitsoka dia tokony angamba hojerena akaika ny momban'izay zavatra rehetrarehetra izay. Tsy misy afa-tsy ny latabatra boribory ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga, satria efa averimberiko foana eto amin'ny Jeanne Forêt Santé fa ny vahaolan'ny malagasy dia ny malagasy ihany no afaka hitady azy, tsy ny firenena vaventy akory no amahany olanao, fa isika malagasy ihany no afaka hanao an'izany arakaraky ny zava-misy, arakaraky ny toe-tsaina izay mipetraka ao amin'ny fiarahamonina iray. Any no mety ahitana ny hoe inona zany no marimaritra iraisana izay afaka apetraka amin'ny fiarahamonina iray. Satria raha ohatra ka hoe lalàna international izay hoe apetraka fotsiny hoe ahatra fotsiny zany amin'ny fiarahamonina anankiray kanefa tsy voalanjalanja hoe ilay lalàna ve mifanaraka amin'ilay fiarahamonina. Tsy midika akory zany hoe ny tenako dia makasitraka ny fitsaràm-bahoaka tsy atomboko, tsy any mihitsy ny fipetrany, fa manadiady aho hoe inona zany ny antony mahatonga an'ilay fitsaràm-bahoaka ary inona no mety ho fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina. Mety misy zavatra lesona azo tsoahana angamba amin'ny lafiny anankiray koa io karazana pratika io, dia ny hoe rehefa angamba hoe tratran'ny fitsaràm-bahoaka ka tratra ambody ohatra ny olona anankiray nanao ny tsy mety, dia angamba mety hanova ny fomba fihetsiki izay mpanao abibiana ao amin'ny fiarahamonina anankiray angamba zany zavatra zany, hoe tsy azo atao kay zany ny manao zavatra ohatran'izao fa izao no tonga de conséquence. Izay zany no hitako hoe mety angamba hoe zavatra entin'ny fitsaràm-bahoaka. Anjarantsika rehetra zany no mieritreritra sy manadiady zany amin'izay zavatra no teneniko teo izay, fa eo ihany koa zany ny hoe tsy mahatokontsony zany ny vahoaka ny fitsarana, ka dia tokony hieritreritra ny mpitsara sy ny mpitandro ny filaminana rehetra amin'izay zavatra zay, hoe inona zany ny zavatra tokony ataony angalana indray zany ny fitokisan'ny vahoaka. Zay zavatra zay nefa maro dia maro ihany koa no mety zavatra miditra ao ambadika izay zavatra rehetrarehetra izay dia ny risoriso. Inona nefa ny mety mahatonga ny risoriso? Ao ihany koa ny fahatrana, ka ao zany ny hoe famadibadika ao zany ny zavatra rehetra izay mitranga. Mila zany ny fijerevana ifotony mihitsy ny problema rehetrarehetra izay mantsy no ameremberenako eto foana ny hoe fanarenana ifotony, satria io mantsy
zay zany dia avadibadika ao satria misy ny tsy mahazo tombontsoa amin'io fanorenana ifotony io dia misy nefany ny hoe tena mila an'io zavatra io ary raha ohatra ke ny lojika mpiainana dia ny 90% ny vahoakany no tena mila an'izay fanorenana ifotony izay ka tokony ampieritreritra-tsika malagasy zany ireny trangam-piarahamonina izay tsy fahita taloha kanefa dia amin'izao fotoana izao zany dia manjary miafeno abibiana zany ny fiarahamonina ankehitriny ka somary mahatonga saina ihany hoe andeha atraiza izany herisetra sy ny abibiana rehetra izay miseho izany atraiza mety ho fiafaraniny zany raha ohatra ka tsy asiana maso akaiky dia akaiky ny fanorenana ifotony izay averimberiko eto dia io ihany no lalana ahafahantsika miala tao anatin'ny fahatrana magitsokitsoka ary ao ihany no ahafahantsika mandeha any amin'izany ataontsika hoe fiandrianam-pirenena tena izy izany ka isika malagasy ihany no vahaolana miditra eo amin'ny resaka leader isika ny leadership zany no hitako fa mbola olana ny fanovana rafitra sy ny leadership eo zany no mbola olantsika malagasy ilaina dia ilaina ny fanovana rafitra mba arahan'ny mpitondra rehetra izay mitondra eo ary ny fanovana rafitra dia ny malagasy ihany no mamolavola azy araky ny fiarahamonina izay misy eo satria ny malagasy ihany no mahalala ny olana misy sy ny vahaolana ao amin'ny taniny izay no antony ilazako ny hoe mila fanovana rafitra ary fanovana rafitra izay atao an-databatra boribory ho an'ny malagasy rehetra solotenan'ny malagasy rehetra dia samy mitondra ny anjara birikiny ao anatin'io fanovana rafitra io izay ho tombontsoan'ny malagasy rehetra raha fa tsy mahavita an'izay aloha zany isika dia sarosarotra ihany aloha ny andehanana amin'izany atao hoe fampandrosoana izany indrindrandrindra ny hoe fampandrosoana maharitra zany rehefa vita ny fanovana ny rafitra efa voavolavola tsara zany ny rafitra dia alefa atao ny fitsapam-bahoaka ny amin'io rafitra io hoe lanim-bahoaka ve io rafitra io eo sika vao zay vao miditra amin'ny leader satria io koa zany dia mbola olana mihitsy zany ao Madagasikara indrindrandrindra zany ny tantara rehetra izay mifandimbidimby hatramin'izay zany dia olana eo amin'ny resaka leadership sarotra io satria ny leader dia zavatra olona zany olombelona iray izay hoe atorotoroko anareo eto zany ny hoe tokony ho portrait sy profil zany hoe leader malagasy izany satria io mantsy zany dia ny leader rehetra dia tokony zany mifanentana ihany koa
amin'ny zava-misy eo amin'ny tany iray, eo amin'ny toe-tsain'ny olona eo amin'ny tany iray. Ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka ny teneniko eto fa tsy hoe akilafin'olona fotsiny na hoe foko iray fotsiny amin'ny toerana anankiray, fa ny olona rehetrarehetra amin'ny tany iray dia tokony hifanaraka amin'izay ny lidera mitondra azy. Ka eo mantsy ny olana, nefa raha ny araky ny fiheverako rehefa voavolavola tsara ny tato amin'ny fananganana ny rafitra dia manaraka ho azy ny fitsanganan'ny lidera, satria ny mahasarotra ny Madagasikara ity zany dia ny fahasamihafana, betsaka loatra ny fahasamihafana, na ara-poko io zany na arakaraky ny ambaratonga izay misy eo amin'ny fiarahamonina, eo ihany koa ny ara-pinoana. Mizarazara be loatra zany ny malagasy ka izay mbola mahasarotra ny leadership ny malagasy. Mbola eo ihany koa ny resaka fahasamihafanako amin'ny fomba fijery, ny hoe olona ohatry ny ahoana ny atao hoe olona tokony hitondra, na eo amin'ny resaka koa zany hoe niveau intellectuel sy ny resaka hoe inona marina moa no tena takina amin'izany atao hoe lidera zany. Be dia be zany ny profil izay tokony hipetraka amin'izany atao hoe lidera zany. Mbola tsy nahita aloha ny malagasy hatramin'izao. Lokalokaina daholy ny rehetra teo, samy nahavita zavatra daholy, samy nisy zavatra napetrany ny filoham-pirenena rehetra teo. Zany dia tsy azo laviny zany, kanefa tsy azo adiny ihany koa nefa fa ny lidera dia izay no mahatonga azy hoe Andriamanitra no mametraka azy eo, satria maro dia maro ny zavatra izay hoe takina amin'izany hoe maha-lidera ny olona anankiray izany, maro dia maro. Alohan'ny hiditra eo izy dia misy aloha zany tombatombatra ataon'ny olombelona hoe olona ohatran'izao, olona ohatran'izao, olona ohatran'izao, kanefa azo adiny fa tafiditra ao anatiny ao koa hoe inona ny asa vitany. Zay zavatra zay nefa zany hatramin'izao tsika miteny izao dia mbola tsy misongadiny izay hoe iza marina no tena nahavita inona, rehefa atao zany ny fanombatombanana rehetrarehetra, satria natao raha hoe nisy ny infrastructure izay namboariny filoha rehetra zay teo, nisy namboatra université, nisy namboatra sekoly, nisy namboatra hôpitaly, tsy lavina zany zavatra rehetrarehetra izany, namboatra lalana, kanefa ny fiainan'ny vahoaka ny antotonkana zany mbola tsy maîtrisen'ilay lidera rehetra teo zany izay fiainan'ny vahoaka izay. Ny lidera izay natotosan'izay aloha zany dia idadabetsaranana ihany no mbola lidera natotosa na afapon'ny vahoaka zany tamin'izay hoe resaka fiainam-bahoaka izay. Inona nefa no antony nanesorana azy teo? Eo zany dia mbola tsy feno ihany koa ilay leadership, satria matoa esorin'olona teo ianao dia misy dikany. Zany hoe tsy feno ihany koa ilay leadership, satria matoa esorin'olona teo ianao dia misy dikany. Zany hoe tsy feno ihany koa ilay leadership, satria matoa esorin'olona teo ianao dia misy dikany. Zany hoe tsy feno ihany koa ilay leadership, satria matoa esorin'olona teo ianao dia misy dikany.
misy dikany matao esorin'olona teo ianao zany hoe tsy ny olombelona rehetrarehetra zany a tsy ny vahoaka rehetrarehetra zany a no makasitraka ny zavatra ataonao eo zany a no mila fandiniany manam-pahaizana zany a izay zavatra zay ny hoe moa ve izay karazan'olona koa nefany izay vondrombondron'olona izay tsy tian'io filoham-pirenena io de izay ve no avela anongana sy anitsana ny filoham-pirenena izay eo am-perinasa raha ohatra ka hoe ataony tombatombana zany hoe inona ny zava-bitany sy ny zavatra ataony ny performanceny izany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia tokony misy manombatombana amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny olom-pirenena ihany satria tsy resaka kaprisy koa ity hoe fitondrana ity hoe zay olona tsy falifaly tsy misy akory ny tonga lafatra tsy misy ny tonga lafatra amin'ny olombelona sy ny fitondrana misy foana ny zavatra izay ataontsika hoe tsy tonga lafatra zany kanefa tokony zany a hoe misy ny olom-pirenena manao ny tombatombana rehetrarehetra zany a amin'ny izay filoham-pirenena eo ny hoe mitombina tokoa ve ny tokony ialany teo rehefa resy lahatra ny vahoaka hoe tokony hiala teo tokoa io olo io dia izay angamba no ataoko hoe tsy mbola ampy zany ny leadership n'ilay olona matoa izy zany a hoe tafala teo mbola misy zavatra tsy ampy zany ao matoa izy zany a tafala teo kanefa kosa zany a ny hoe raha ohatra ka misy zany a hoe vondrobondron'olona izay tsy faly fotsiny zany a no manala an'ilay olona teo mila jerena akaiky daholo zay zavatra rehetrarehetra izay dia hiodikodina eo foana hiodikodina manongana dia misy koa zany a ny voasolo teo a ny filoham-pirenena iray a dia misolo filoham-pirenena hafako de miamahatra ny vahoaka amin'izay fotoana izay a ary dia mbola mitohy ny diaboraraka amin'ny fangalarana ny arenan'ny malagasy raha ohatra ka variana mifanongana ny malagasy fa tsy miaro ny arenany tsy mitsinjo ny vahoaka ho aminy tsy mitsinjo ny fandripahalemana tsy mitsinjo ny fahasalamam-bahoaka maro dia maro ny zava-misy amin'izao fotoana zao momba n'io fahasalamam-bahoaka io izay mila jerena akaiky ny fampianarana ny zaza malagasy ny sakafo izay tokony hiditra ny vavan'ny malagasy raha ohatra ka mbola tsy jerena akaiky zany momba an'izay fa resaka fifanonganana resaka fitazomana seza dia azakaka raha ohatra ka ny teo ihany ny teo zay lidera zay ve hita manangasanga amin'izao fotoana izao isika rehetra ihany no afaka hamaly an'izay moa ve ny lidera amin'izao fotoana zao mila tosika bebe kokoa amin'ny hoe olona anolo-tsaina azy araky ny tokony ho izy izay mitady ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka moa ve mila an'izay ny lidera ankehitriny isika ihany no
afaka mamaly an'izay sa raha ohatra ka betsaka ny tombatombana izay tsapan'ny maro anisa fa mbola tsy mahavoy izy dia ny fotoana ihany sy ny andro no ilazan'izay fa raha ny hevitro zany manokana ny olona tokony ho lideran'ny malagasy dia olona mahafeno profil maro dia maro izay vao hitraka ny lohan'ny malagasy. Voalohany indrindra aloha dia olona mahay manapatra ny malagasy rehetra rehetra na amin'ny endriny manao ahoana na amin'ny endriny manao ahoana. Ny tiako ambara zany dia olona izay ekeny ny malagasy, ekeny ny akabeazan'ny malagasy tsy vaky volo nipetrahany eo. Asa hoe teny sinoa ve izay teneniko izay sa mazava amintsika rehetra. Mitaky zavatra betsaka izay hoe olona ekeny ny malagasy rehetra izay satria misy foko 13 ny malagasy. Atao ahoana zany ny anekeniny izay foko 13 zay ny olona iray izay apetraka eo. Donc angamba fa tsy mila mianatra amin'ny université angamba vao afaka anadiady an'izay zavatra izay. Betsaka ny mety ho ambadika izay zavatra rehetrarehetra izay. Satria ny lidera izany koa dia tsy tokony hisy mihitsy izany ilay blocage amin'ny vahoaka entina sy ny lidera mipetraka eo raha ohatra ka tena hoe voafidim-bahoaka marina izy meo. Fa hafa koa ny hoe lidera apetraky ny firenena vaventy. Samy hafa daholo izay zavatra izay. Satria rehefa lidera apetraky ny firenena vaventy dia dikan'izay zany dia ny tombontsoan'ilay mpametraka izay no tena ibana. Zava-dehibe izay zavatra izay. Izay tsy midika hoe tsy tokony hiara-miasa amin'ny firenena vaventy. Tsy ataoko. Ilaina ny fiara-miasa amin'ny firenena vaventy. Fa raha lidera tena mahay dia mahay mametraka tsara ny hoe tombontsoa gagnant-gagnant na win-win. Izay zany dia tokony koa zany ho profil ny lidera izay mipetraka eo.